olana mianjady amintsika rehetra ny kolokolo. Ny kolokolo no mampiena ny fidiram-bola ny fanjakana. Noho ny fisian'ny kolokolo dia tsy ampy ny vola entina manamboatra ny sekoly, hôpitaly. Ny kolokolo no isan'ny antony tsy mampisy ny fandriampahalemana. Ny kolokolo no mampitombo ny antsana manasaraka amin'ny manan-karena amin'ny manitra. Hatramin'ny roviana no mbola leferintsika ny zaravilana amin'ny fanomezana asa noho ny trano an-trano. Mbola hoekentsika ve raha ny kolokolo ny tsy ampivoatra sy ampahantra ny firenentsika? Saziany lalàna ny kolokolo. Ndeha hiara-ady amin'ny kolokolo. Zao no fotoana.